Fiadanany tompo sy ny fahasoavany mandrakariva ho amintsika rehetra. Tonga indray tsika amin'ity fotoana revo ity mbola nomeny tompo fotoana fa namanohy ny fampianarana. Alohan'ny zavatra rehetra dia aloha apetratsika mbavaka. Dia ny tompo tantana antsika eo. Mbavaka tsika ary. Tompo ray masina sy tsara indrindro. Mbola mankalaza anao izay midery anao, mananatra avy ny anaranao ary manome voninahitra anao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ianao ilay laharan'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ary ratsy ianao Andriamanitra dia tsy nisy izao rehetra izao. Ianao ny anton'ny ainay sy ny fofonay na mahavelona izay menona isan'andro. Ianao no manome tombonandro anay isan'andro, ny hanina sahaza, ny rivotra iainana, ny fahasalamana. Isaorana ianao ny zavatra rehetra Andriamanitra, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Voninahitra ihany koa ny ho an'ny zanak'ondry, dia raina ny anaranao Kristy io mena voninahitra ny ianao. Ankehitriny izay iray eo, mbola hianatra sy handinika ny teninao, dia mangataka aminao hatrany hiasany ny fanainao masina, ka oka ny fanainao hiasa aminay amin'ny fahafenoana, ka izany hampianatra anay ny teninao. Mifaharetana izay, mizoto-po indrindra izay, sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ka oka ny sitraponao iray no tanteraka eto, fa tsy ny anay no tanteraka. Ary atao anatin'izay fotoana takany pôzy izay, nisy fahotana tsy fanahiniana vitanay teo anatrehanao dia ifonanay aminao ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Dia mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Oka ny andranao hanamarina anay Kristy ary hampiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Ary ampitomboy ny fahamarinanay sy ny fahamasinanay amin'ny teninao Andriamanitra iray. Dia mitenena iray fa voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Dia izay mihitsy moa ilay teny izany hoe fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehoany amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Dia zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antsoina amin'izao hafatra izao zany dia izay ilay izy hoe eo nefa hoe kristianina, fa eo ihany koa araka ilay tenen'i Jesosy hoe za mbola manana vahoaka hozy izy, betsaka ivelan'izao vala izao. Ka izay ny anton'ilay izy. Mba hanangolona voakan'Andriamanitra ho atoko sy ho andininy iray ihany. Ka eo moa ilay tenin'ny Tompo manambara manao hoe izay manatsofina, aoka izy hiaino. Ary hoy Jesosy manambara manao hoe miondriko, maninona? Maheno ny feoko izy, dia manaraka aho izy. Dia manaraka izany izy. Ka tsika izany tsy araka ilay tenena foana izay, tsy izany no mandresy lahatra, fa ny fanahy no miasa amintsika any, izy no manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Resahantsika farany tamin'iny tapany maraina iny dia niresaka tsika namarana an'ilay resaka ilay hoe inona moa izany no satria Andriamanitra no nifidy atsika izany. Tonga antsika ho firenena mpivavaka, ho firenena masina, no vidiana tamin'ny rahany zanak'ondry. Tahaka ny fitianan'Andriamanitra ihany ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha. Vokatra n'izay rehetra izay nefa dia izao hoe mba tsy ombona antsika izany amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Satria nataon'Andriamanitra rakitra sy ho azy antsika dia izao izy hoe diovy ny tenanareo izy sy ny fanahinareo izy mba hatanteraka ny fahamasinanareo ny amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia mila diovina izany, esorina izany izay faratsiana sy fanaon'izao tontolo izay mba hitombontsika izany amin'ny fahamasinana, hatanteraka antsika amin'izay fahamasinana izay, satria izay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ka mivokatra n'izay zavatra izay zany, vokatra n'ilay hoe fialana amin'ny fanaon'izao tontolo izao, vokatra ny tsy fanaovana n'izay hoe fahavetavetana na ny fiombonana amin'ny fanaon'izao tontolo izao zay, dia sarahan'Andriamanitra mihitsy zany ilay vahoakan'Andriamanitra. Eo zany ilay hoe fanavahana, satria hoe nalaiko ho aho izy, firenena nalaiko ho aho izy. Ary Jesosy Kristy koa nividy atsika zany, nataony fanatitra ho an'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny rahany. Dia eo zany ilay izy hoe
fanavahana mihitsy zany le satria nosarahana zany le izy tsy zay hoe zay mahatonga hoe ny Israely tsy mba anisany zao tontolo zao ny Israely tsy mba anisany hafa firenena de rehefa ao amin'Andriamanitra ihany kosa tsika zanak'Andriamanitra ara-panahy Israely ara-panahy de zao tsy anisany jentilisa ihany koa zany tsika fa vahoaka natokana ao an'Andriamanitra de ahoana izy atao amin'ny Korintianina faharoa vakitsika kely angeo Korintianina faharoa toko fahaenina de ny 4:70 ka hatramin'ny 7:70 no vakitsika mihitsy hatramin'ny 9:70 tsy maninona le izy toko fahaenina 4:70 ka hatramin'ny 9:70 de zao ny zavatra teneniny ato amin'le fanavahana zany io sy amin'le hoe miala amin'le hoe fanaon'izao tontolo zao aza mety asiana zioga tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala Kristy Andriamanitra zanak'Andriamanitra Beliala reo le fanompo-tsampy reo ary inona ny eo ambadika le fanompo-tsampy Satana nge ny eo ambadika ny zavatra io de ary inona ny fanarahan'ny Kristy sy Beliala ary inona ny iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino ary inona ny ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny tempolo-tsampy marina fa tsika nefa de zao itoeran'ny fanan'Andriamanitra tsy fantatrareo va ozy izy fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo inona ny ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra sy ny sampy tsy miaraka zany zay zavatra anankiroa zay nefa ny kristianina am'izao be de be ny Kristy milaza azy ho kristianina ary tenena foana isaky ny amin'ireny Facebook reny amin'ny resaka réseaux sociaux reny de mitena miseho mihitsy Andriamanitra samy maneho ny fivavahana fa samy manompo sampy daholo rehefa aveo tonga famadihana de tena makasitraka mihitsy rehefa misy zao zavatra de makasitraka de inona ny ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra sy ny tempolo-tsampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe onina ho aminy eo sy andeha ho aminy ary ho andriamaniny eo ary izy oloko de ahoana izy Andriamanitra eo amin'le fanavahana satria misaraka zany le hoe ny jentilisa sy ny zanak'Israely satria ho rakotra sy ho ay ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra de ahoana izy izy koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy o Jehova le mivoaka eo aminy zany tsy manao ny fanaony zany ianao tsy manao ny fomba satria eo mantsy zavatra mbola resahantsika rehefa aveo satria le fanaon'izao tontolo zao resahana io zany miresaka tsika miresaka hoe fanompo-tsampy zany miresaka hoe fivavahana miresaka hoe faratsiana maro samihafa zay fanaony fa eo ihany koa anatin'izay fanaon'izao tontolo zay eo ny resaka mombafomba fitafy ihany koa satria eo anatin'ny fanaon'izao tontolo zay zay ao anatin'ny sakafo zay hohanina ihany koa fomba fanaony zay ny fety zay ataony izy daholo zany zay de ozy izy koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehova ary aza manendry zay zavatra tsy madio de izay mihina moa zany zavatra tsy madio zay mety ho fahalotona zay voaresantsika rehetra nandritra ny fotoana maro teto zany zay zavatra zay sy vavetavetana maro samihafa mivoa aminy aza manao ny fanaony zany aza mihinana ny fihinany aza mitafina fitafiny aza miaingo ny fomba fiaingony aza manao ny fetiny mivoa eo aminy ianareo mba tsy himbonanareo ho tamina izy izy azafady koa mivoa eo aminareo ka misara aminy ho Jehova ary aza manendry zay zavatra tsy madio ary izao dia andrainareo zany hoe ny fialantsika amin'izay zany de zao fandehanantsika eo amin'Andriamanitra andraisan'Andriamanitra atsika raha tsy miala amin'izay zany tsika de Andriamanitra tsy andray atsika zany satria izay le zavatra teneniny aza manendry zavatra tsy madio ary izao izy izy de andray anareo de faraniny rehefa tanteraka zay zavatra zay hoe fialanao amin'izay ka vonona ianao zany andeha amin'ray anatanteraka zay baiko n'Andriamanitra ny didiny sy lalàny ary ny fitsipiny satria zay le fialana amin'izao tontolo zao zany hoe nisy fitsipika zany ny fenao nisy didiny fenao teo amin'ny fanaon'izao tontolo zao nisy fomba ny fenao teo rehefa amin'Andriamanitra zany ianao de izy ny lalàn'Andriamanitra indray zany no mifenao
fa tsy rehefa amin'Andriamanitra aloha dia tsisy ny lalàna amin'ireo mpandrava-didy folo. Hoe tsisy ny lalàna tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavany. Mba misy lalàna eo amin'izao tontolo izao, misy ny lalàna amin'ny feo amin'Andriamanitra. Raha tsisy lalàna, ahoana moa no ahafantaranao hoe mety ny zavatra ataonao na tsy mety ny zavatra ataonao. Izay mahatonga ny ankabeazan'ny kristiana amin'izao fotoana izao maninona. Azo atao ny fanaon'izao tontolo izao satria tsisy lalàn'Andriamanitra mifehana azy eo, hanaka anazy hoe tsy azo atao ange izao zavatra izao. Ilay lalàna mitoetra io, raha amin'ny testamenta taloha, ilay lalàna mbola mitoetra ao amin'ny testamenta vaovao efa nianarantsika teto mikasika an'izy io zany. Dia ahoana izy arorainareo ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsy toa. Eo zany ilay hoe oloko ianareo ary izaho ho Andriamanitra reo. Zay nge ny dikan'izay. Rehefa miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao zany ianao, Andriamanitra indrayntsika dia olontsika ho vahoakantsika ary izy ho Andriamanitsika. Raha mihaino ny feoko sy manaraka ny fanekeko ianareo izy, izay ilay tenenina amin'ny testamenta taloha, dia ho rakotra soa ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra. Ka inona moa ilay hoe mihaino ny feoko sy manaraka ny fanekeko, ny fitsipiko sy ny lalàko ary ny didiko, izay aseko tandremanareo zay. Dia inona ilay tenen'Andriamanitra mikasika an'io lalàna io? Dia izao ny tenenina aty amin'ny Exodosy 7:20. Exodosy 7:15. Exodosy 7:15. Koa ankehitriny raha ihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko, dia ho rakotra soa ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra hozy izy. Dia ato amin'ny Levitikosy ihany koa 7:14. Levitikosy 7:14. Mikasika ilay lalàn'Andriamanitra zany. Levitikosy 7:14 dia izao ny teneniny. Ny fitsipiko no arahinareo ary ny didiko no tandremanareo, anarahanareo azy, izao no Jehova Andriamanitra reo. Eo zany le izy. Hoy Andriamanitra hoe mivoa eo aminy ianareo izy. Ary aza manendry izay tsy madio izy, dia handray ianareo aho. Miala amin'ny fomba fanaony, miala amin'ny didiny, miala amin'ny fitsipiny. Dia ho rainareo aho izy. Ary ianareo oloko. Dia teny amin'izay izy, ny fitsipiko no arahinareo ary ny didiko no tandremanareo, anarahanareo azy. Izao no Jehova Andriamanitra reo. Andriamanitra zany no teny hoe izao ny fitsipiko arahanareo, izao ny didiko arahanareo. 5:20 izy mbola teneniny ihany zay zavatra zay. 7:5:20. Fa mitandrema ny didiko sy ny fitsipiko ianareo, ka aza misy ataonareo izany favetavetana izany, na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo. Eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany dia zao. Tsy misy mahazo manao izany favetavetana izany. Fa eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia inona ny zavatra atao? Tandremo ny didiko sy ny fitsipiko. Ka aza misy ataonareo izany favetavetana, na tompon-tany na vahiny. Raha manana vahiny ianao tonga amin'ny tany, dia hoe iny vahiny iny afaka manao izay tiany ataony, manompy sampy izy eo aminao safady. Inona ny arahan'ny masina sy ny tsy masina, ny mino sy ny tsy mino. Fa raha manana vahiny tonga aminao dia manaraka zavatra ataonao tranonao. Rehefa tsy mety amin'izay dia mandeha izy. Tsy mety amin'izay. Io ohatra n'ilay resaka hoe sabata ihany. Any amin'ilay resaka sabata dia zao ilay zavatra tenenina ny sabata manao hoe aza manao raharaha akory ianareo izy. Na ny zanakareo lahy na ny zanakareo vavy, na ny ankizy vavinareo na ny ankizy lahinareo, na ny vahiny izay tafiditra ao tranonareo izy, na ny omby amanosinareo. Satria ianao mitsahatra ny sabata dia mitsahatra koa ny vahiny tonga aminao zany, mitsahatra koa ny omby amanosinao zany. Fa eto ny zavatra tenenina dia zao, tandremo ny didiko izy sy ny fitsipiko, ary aza ataonareo izany favetavetana zany, na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo. Dia izay zany le izy. Miaraka mino ianao. Raha manana vahiny ianao koa nge, tsika nge miara-miaina amin'ny jentilisy, miara-miaina amin'ny isan'andro eo tsika. Fa tsika tsy manao ny ataony. Vavolombelona tsika eo n'Andriamanitra. Tsika koa tsy miavinavina. Fa raha ohatra misy olona kosa te hoe hiaraka aminao hoe anao misy dia tsy maintsy manana an'izay
fepetra zay ianao hoe zao ny fepetrako tsy afaka manao an'izao dia io matezitra ny akabeazan'ny olona zany izy io nenareo foana ngano arahana nga misy hoe nenareo ny arahana na tsy nareo ny arahana fa zay le izy satria ianao vahoaka an'Andriamanitra rehefa tsy mety aminao zany le zay mahavahoaka an'Andriamanitra zay dia aza miaraka amiko amin'izay toetrako zay zany zay ako tsy miova zay zany inona ny azo atao amin'izay Levitikos 20 eo ihany koa izy miteny 2:20 sy 3:20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena izay efa roahako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra izany izy dia alako zay le didy apetraka Andriamanitra zany aza manaraka ny fanao ny firenena izay roahako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra izany izy dia alako izy ny tsy fanaovana an'izay zany dia efa manaraka le tenin'Andriamanitra ianao manao an'izay zavatra zay ary raha manao an'izay ianao dia lasa halan'Andriamanitra koa ianao raha manao an'izay fanao ny firenena izay dia toy izany fa efa nolazaiko aminareo hoe ianareo andovan'ny taniny fa izao no hanome anareo azy lovanareo dia tany tondra zinosy tantely izao no Jehovah Andriamanitrareo izay nanavaka anareo tamin'ny firenena samihafa izao no Jehovah Andriamanitrareo izay nanavaka anareo tamin'ny firenena maro samihafa hozy izy zany hoe eo zany le fanavahana ataon'Andriamanitra amintsika dia eo amin'ny 2:20 izy ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo nenana ny olona zany aiza moa ny tany hitondran'Andriamanitra atsika any amin'le fiainana mandrakizay le kananan'ny lanitra hitondran'Andriamanitra atsika ka raha tsika tsy manaraka ny fitsipika sy ny didin'Andriamanitra ho tafiditra ve tsika ny Israely izay tsy nanaraka ny didy sy fitsipik'Andriamanitra tany anefitra tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana ka raha tsika zany tsy manaraka an'izay didy sy fitsipika zay ho tafiditra any amin'ny kananan'ny lanitra ve tsika raha tsy fantatra ao zay dia tsy tafiditra any ianao zany ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo ho nenana hozy izy eo zany le hoe misy fanavahana mihitsy fanavahana izay ataon'Andriamanitra izao no Jehovah Andriamanitrareo izay manavaka anareo amin'ny firenena samihafa hozy izy teo amin'le tapany faharoa amin'le 2:20 eo amin'izay fanavahana zay ary satria misy le lalàna misy ny fitsipika dia eo amin'ny resaka sakafo koa zany amin'izay lalàna sy fitsipika men'Andriamanitra zay fa hitantsika efa nijery teto tsika mikasika ny resaka hoe ny lalàna resaka tsika ny amin'ny resaka hoe sabata dia eto zany dia zao koa amin'izay fanavahana zay zany miala amin'ny fanaon'izao tontolo zao zay nyresaka tsika teo le resaka hoe faratsiana maro samihafa fa zao tontolo zao nge mihinana ny zavatra rehetra zao tontolo zao dia tonga dia efa misy tany izao iresaka ndray kisoa no resahany io zao zay satria ny kristianina rehetra ny akamaroan'ny kristianina dia mihinana kisoa tokoa nefa izy rehefa mahita ny sinoa ohatrany na ny koreanina mihinana voalavo na mihinana zavatra tsy fohanina dia zay dia tokoa tena mihinan-kinapona ozy izy nefa tsy fantany fa izy koa nge mihinan-kinapona maninona ny lazainao fa sinoa mihinan-kinapona ko rehefa azo hanina ny zavatra rehetra tsy mihinan-kinapona nge izy zany azo hanina ny zavatra rehetra ary normalina be izy raha mihinana zany satria izy nge firenena jentilisa manana ny andriamanina izy ny hafa firenena hafa manana ny fombana izy fa ianao kristianina nefa tsisy mampiavaka anao amin'izay jentilisa zay fa nohaniny ihany nohaninao inona zany mahasamihafa anao nefa zay le tenenin'Andriamanitra teo ho izao ny Jehovah Andriamanitrareo izay manavaka anareo amin'ny firenena samihafa hozy izy izao ny Jehovah Andriamanitrareo izay manavaka anareo amin'ny firenena samihafa hozy izy dia toizantsika eo amin'ny 5:20 satria eo amin'ny resaka sakafo zany izy ary avao ny biby madio sy ny maloto ary ny vorona maloto sy ny madio ary aza mametaveta ny fanahinareo amin'ny biby na amin'ny vorona na amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany izay navahako ka nolazaiko taminareo fa maloto eo amin'ny 2:20 izy dia miteny tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka arao izy
dia amin'ny andininy fa telo amby roapolo dia aza manaraka manao ny firenena izay efa roahako eo alohanareo fa nanao izany rehetra izany izy ka dia halako alan'Andriamanitra. Aza manaraka ny fanaonozy izy. Andininy fa 5 amby roapolo, ary avao ny biby madio sy ny maloto ary ny vorona maloto sy ny madio, ary aza mametaveta ny fanahinareo. Zany hoe ny finanana ny biby maloto zany dia maninona? Zava-betaveta ihany koa zany, mametaveta ny fanahintsika. Tsy mba ny vatantsika fotsiny ny voaloto zany, fa ny fanahintsika mihitsy ny voaloto. Tsy zany miteneny zany. Fa Andriamanitra no miteneny zany. Asain'Andriamanitra zany mbola jerentsika inona indray zany, inona koa zany biby maloto zany, dia inona ny biby madio. Satria tsy afaka ho teneninao fotsiny amin'izay hoe kisoa maloto e, anona maloto e, zao maloto e, alika maloto e. Ahoana ny tenenao maloto iny? Rehefa tsisy lalàna miteny hoe maloto ity zavatra ity dia tsy maloto iny. Ny lalàna ihany no afaka miteny hoe ity madio, ity maloto. Fa raha Andriamanitra miteny manao hoe avao ny maloto sy ny madio, dia misy zany izay maloto izay ary misy ny madio zany. Ary avao ny biby madio sy maloto, ary ny vorona maloto sy madio, ary aza mametaveta ny fanahinareo amin'ny biby na amin'ny vorona na amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany, izay navahako ka nolazaiko taminareo fa maloto. 5:20, ary ao ka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehova, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa nareo mba ho ahy. Navahana koa zany ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny resaka sakafo. Misy zany izay fanavahana zay eo amin'ny resaka sakafo ihany koa. Ny finanana ny biby maloto zany dia mametaveta iny fahavetavetana, mitovy amin'ireo fahavetavetana hitantsika teo aloha rehetra ihany zany. Dia rehefa mihinana an'io zany dia mametaveta ny fanahinao. Ny tsy finananao an'io dia mitondra fahamasinanao antsika satria izay ny tediavin'Andriamanitra amintsika. Aoko ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitra reo izy. Fa efa navahako tamin'ny firenena samihafa nareo mba ho ahy. Eo ilay fahavanavahana. Navahana amin'inona indray zany? Amin'ny resaka sakafo ihany koa. Tsy mitovy ny sakafo hohanin'ny kristianina, ny vahoakan'Andriamanitra sy ny vahoakan'izao tontolo izao. Nahoana no maro ny kristianina nefa tsy manavaka an'izany? Andriamanitra zany dia izao mamerina antsika amin'izay fahamarinana. Izay ilay boky ny Apokalypsy izay. Famerenana ny maro amin'ny fahamarinana. Mamerina ny natao tsatoka hoy ny fitenenana. Sambatra izay mihaino sy mamaky ny bokin'ity faminanin'ity mitarina izay voasoratra ao anatiny fahatonitra ny andro. Izay ny anton'ity bokin'ny Apokalypsy ity, famerenana antsika zany. Noho ny tsy fahalalana ny bokin'ny Apokalypsy dia izao tsy haintsika ny manavaka an'izany. Mihinana izay tsy tokony hohanintsika, manao izay tsy tokony ataontsika. Ny finanana ny biby maloto zany dia mametaveta ny fanahintsika. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo izy ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Dia fanan'Andriamanitra ve dia ho vetavetainao? Tsy hiala tao ny fanan'Andriamanitra, hipetraka ao aminao izy. Aoko ho masina ho ahy ianareo satria masina. Satria ilay fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Dia fanavahana zany izay. Fanavahana izay. Amin'ny mahafantsaka mpisorona sy firemena masina, vahoaka voafidy atsika izay zavatra izay. Jerentsika ary hoe inona ary zany io biby maloto io na ny biby madio izay voasoratra. Dia ato amin'ny Levitikos 20 zany tsika no hijery an'izay zavatra izay zany. Levitikos 20. Dia ao zany ny lalàna zany sy ny fitsipika mikasika an'izay biby maloto sy biby madio izay. Dia vakitsika io zany ilay izy dia jerentsika kely ny mikasika an'izy io zany. Ny lalàna ny amin'ny biby madio sy maloto. Ary Jehova niteny tamin'i Mose sy Arona ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao no fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Izay biby rehetra mivaky kitro na misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no fihinanareo. Kanefa amin'izay mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa no tsy fihinanareo.
eto zany izy de miteny tsara izy eto amin'le andininy faharoa de hoe izao izy ny biby rehetra ambonin'ny tany no fihinanareo zany. De ny biby rehetra izay mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no fihinanareo. Inona ny biby mivaky kitro fantatsika ohatrany? Ny omby, ny kisoa. Tsy fantatra ny koa misy karazany hafa. De tonga de misy jeretanareo zany azo hoanina ny kisoa, vaky kitro izy. Otra ny omby ihany. Fa condition anankiroa ny teneniny eo fa tsy anankiray. Anankiroa ny teneniny eo. Ahoana izy? Biby maninona? Mivaky kitro sady maninona? Mandinika. Raha mijery ny omby sika de maninona? Mivaky kitro ny omby. De maninona? Mandinika ihany koa ny omby. Inona moa le hoe mandinika? Rehefa mihinana vilona iny ny omby de mihinana aloha izy, de rehefa maka izy ny ahitra hoanina iny, misy paosy ao anatin'ny ao amin'ny kibony eo. De rehefa maka ina amin'izay le omby de miakatra avao amin'le paosy ny vilona iny de miverina ao am-bavany. De mandinika izy de ahoana izy? Zay ny ataony, ny vavany iny mihetsiky ny masoarany iny satria miverina ao. Rigiditeny eo amin'ny vavany eo zany le izy. De mandinika le omby. Fa ny kisoa kosa mivaky kitro izy, fa izy tsy mba mandinika. Sady tady fa ny kisoa tsy vilona ihany no hoaniny. Hoaniny daholo izay hitany rehetrarehetra. De hoy zany hoe iena zany any angelitra. Toizantsika le vaky tena, toizantsika le izy. De ahoana izy? Andininy fahatelo, izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika, izy no fihinanareo. Reo zany condition anankiroa sady mivaky kitro mandinika. Raha tsy feno zany reo condition reo, tsy azonao hoanina zany zay biby zay zany manana tongotra efatra. De toy zany, kanefa amin'izay mandinika sy mivaky kitro de izao kosa no tsy fihinanareo. Ny rameva, satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro. Maloto aminareo izy. Ary ny iraka, satria mandinika ihany izy nefa tsy mivaky kitro, maloto aminareo izy. Ary ny rabitro, maninona ny bitro? Satria mandinika ihany izy nefa tsy mivaky kitro. Zany hoe mandinika ny bitro fa maninona? Tsy mivaky kitro izy. De maninona? Maloto aminareo izy. Ary ny kisoa, entsika tsara ve le izy teo? Ary ny kisoa, satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika izy, maloto aminareo izy. Maninona ny kisoa izy? Maloto izy. Izy mivaky kitro fa tsy mandinika zany. Andininy fahavalo. De ahoana izy amin'ny andininy fahavalo? Raitsika le andininy fahavalo. Ny henan'ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasehanareo akory, zava-maloto aminareo ireny. Ny henan'ireny tsy ho fihinanareo. Tsy mihinana ny henan'ireny nareo zany ozy izy. Tsy azo hoanina ny henan'ireny. Maloto ireny. Mametaveta ny fanahintsika ozy izy. De io safidy zany. Zay mikasika ny resako hoe biby manana tongotra efatra zany. Ny henan'ireny tsy azo hoanina. Ina ihany koa ny biby manaraka eo zany. Zay zany ny biby manana tongotra efatra zany de zay hoe mandinika na mivaky kitro any, izay zany no ho fihinana zany. De zao ihany koa no eo amin'ny resaka hoe eo amin'ny andininy fahasivy aloha vakitsika. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano de izao no ho fihinanareo. Izay rehetra misy vombony sy kirany ao anaty rano, ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony no ho fihinanareo. Fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony, na amin'izay rehetra mihetsiketsika ao anatin'ny rano sy amin'ny zavatra mananaina ao anatin'ny rano, fahavetaveta aminareo, fahavetavetana aminareo ireny. Eto koa zany de ohatran'le tamin'le biby mandady. Tsy le biby mandady fa le biby manana tongotra efatra teo. De misy condition anankiroa koa zany eto. Ny biby ao anaty rano zany
manana vombony sy manana kirany ihany no azontsika hoanina. Raha atao hoe manana kirany izy fa tsisy vombony zany, tsy azona hoanina koa zany zay. Raha manana isy vombony izy nefa tsisy kirany, misy trondro ohatran'ny ny atsantsa zao ohatrany ny requin zany. Misy vombony ny requin fa tsisy kirany, tsy azo hoanina zany. Ny resaka hoe ny crevette reny tsy azo hoanina reny. Fa reo zany condition, rehefa mahafeno an'io zany le izy dia zao azontsika hoanina zany zay. Dia ozy dia ahoana zany? Io nge no hoaniko hatramin'izay le matsiro, mafy miala amin'io. Fa za miteny amintsika, mba hifaninana ny zandriko nge taloha io. Fa rehefa fanan'Andriamanitra io no miasa aminao, lasa madikidika aminao ny zavatra. Tsy te herika an'iny intsony ianao, na ny fofon'iny ara tsy zakanao. Satria azain'Andriamanitra zava-betaveta zany. Faly ny olona mihinana fruit de mer, resaka huître zany. Mihinana an'ireny faly. Be tsara. Dia miteny izy vomafy ianareo tsy mihinana. Any parany ihany dia zao, iza no vomafy any parany ihany. Iza no vomafy any parany ihany amin'izay zavatra zay. Itsika ve ireo zay nanaika an'izay hoe mivoa eo aminy ianareo, aza mandray izay maloto izy fa izao andray ianareo. Aza mandray izay tsy madio fa za andray ianareo. Dia raha mandeha amin'izay ianao dia zao Andriamanitra tokoa andray ianao amin'izay zavatra zay. Dia eto izy dia miteny amin'ilay izy 10:10. Izay rehetra tsy misy vombony na kirany kosa, no anatin'ny ranomasina, no anatin'ny onona, amin'izay rehetra mihetsiketsika eo anatin'ny rano sy amin'ny zava-mananaina izay eo anaty rano, fahavetavetana aminareo ireny. Zany hoe rehefa tsy misy vombony zany na kirany izy, dia zao fahavetavetana zany zay. Miverina foana ilay amin'ny resaka hoe fahavetavetana. Dia fantatsika fa inona ilay vahoaka tao amin'ny Ezekela, ireo izay nasiana ny tombo-kase, dia ireo izay misento ny fahavetavetana misy eo amin'ny tany. Ireo no nasiana tombo-kase, fa ireo izay tsy nanana tombo-kase kosa, ny ainany fahavetavetana eo amin'ny tany, eo amin'ny zavatra misy zany fanaon'izao tontolo izao, dia tsy nahazo an'izany tombo-kase zany fa voaringana izy. Aoka re, Andriamanitra mbola fitiavana miteny amintsika amin'izany. Arovy ny fanahinareo mba tsy voavetaveta amin'izany na amin'ny resaka sakafo ihany koa. Izay rehetra 12:12, izay rehetra tsy misy vombony na kirany anaty rano dia ho zava-betaveta aminareo. Dia jerentsika ihany koa eo amin'ny resaka vorona indray no jerentsika ihany koa 13:10. Ary izao no zava-betaveta aminareo amin'ny vorona ka tsy ho fihinanareo. Fa zava-betaveta izy, ny volontory, ny gipa sy ny ankoay, ary ny papango sy ny voromahery isan-karazany, ary ny goaika rehetra isan-karazany, ary ny ositrisa sy ny tararaka sy ny vorondrika sy ny tsikitsika isan-karazany, ary ny vorondolo sy ny manarana sy ny vorondolo lehibe, ary ny bisa sy ny samy, ary ny volontory madinika, ary ny vano sy ny vanobe isan-karazany, ary ny takidara sy ny manavy. Ireo zany dia maninona? Zava-betaveta aminareo ireo vorondreo ka tsy ho fihinanareo zany ireo. Ilay zavatra tsy fihinana zany no teneniny eto ireo. Misy ny zavatra tonga dia fantatsika hoe ity zany vorona zany, fa zany ibisa zany inge tsy dia fantatsika inona moa zany ibisa zany. Miteny izy eo amin'ny 15:20, ary ny ibisa hozy izy. Dia raha mijery ianao amin'ny dikateny frantsay miteny amin'ilay hoe ibisa, dia zao miteny le cygne, le pélican et le cormoran hozy izy. Le cygne zany, satria mantsy ny zavatra teneniny dia zao hoe araka ny karazany avy hozy izy. Ka raha miteny zany izy le hoe araka ny karazany avy, averiko tsara le izy totra ny 10:7 dia ahoana izy 10:7 ny vano sy ny vano lehibe isan-karazany, ary ny takitara sy ny manavy, zany hoe isan-karazany, zany hoe amin'ny karazany avy. Amin'ny teny frantsay izy dia teneny hoe selon leur espèce hozy izy. Ka
raha miteny ianao sinina zany inona ny famihany zany hoe araka ny karazany avy famihany sinina zany gisa gana dokotra ao anatin'izany famihany zany tsy ny gisa gana dokotra tsy azonao hoanina zany satria ao anatin'le karazany zany ny manavy tsy azonao hoanina ny vorondolo tsy azonao hoanina ny autriche tsy azonao hoanina inona ny azonao hoanina ny akoho azonao hoanina ny akanga azonao hoanina ny papelika azonao hoanina ny inona koa ny biby reny zany biby madio zany reo voalazako teo reo ny voromailala ihany koa biby madio tsy voalazo anatin'ny biby maloto azo hoanina ny voromailala ary natao fanaritra tao amin'ny tempolo mihitsy ary zany voromailala zany ny ina ny anaran'ity sakafo matsiro foanina amin'ny fety ity vorontsiloza azonao hoanina tsara ny vorontsiloza ohatra zao am'le resaka le biby tao anaty rano teo koa adino kely na milaza anazy teo fa zavatra tena tiany gasy koa zany amalimbandana any amin'ny onony misy an'izany gareny misy kirany manda mivandambandana iny izy tsisy kirany tsy azo hoanina zany zay zany le eo am'le miverenako am'izay le vorona any am'le vorona zany de zao ny zavatra tena fatatsika hoe azo hoanina zany ny zavatra ny amidy eny an-tsena de zao ny akoho ny akanga ny voromalala moa tsisy mivarotra fa reny zany azo hoanina reny zany ny vorontsiloza fa ny gisa ny gana ny dokotra reny ao anatin'le karazan'ilay ibisa teo zany zay tsy azo hoanina zay amin'ny karazany reny tsy azo hoanina reny de ho sika za inany any de toy zany ionka izy tsy zanga iny mandraran'zany reto nareo na mihinana na tsy mihinana zanga maninona am'zany safidy angeny atsika io fantanjona de zao Andriamanitra no nametraka ny fitsipika io fa tsy za manao hoe tandremo ny fitsipiko izy izy arao ny didiko ary aza manaraka ny fanaon'ireno izy izy fa izao no manavaka anareo izy izy aoko masina anareo satria masina tsy zangy no miteny an'izany de anjarantsika le safidy mikasika an'izay zay zavatra zay eo ihany koa ny resaka hoe ny resaka ny hoe ny reptile zany inona moa le reptile zany ato izy miteny am'le andininy faharoapolo zany le hoe ny zava-mandady rehetra zay manana elatra sady mandeha tongotra efatra de ho zava-betaveta ho anareo izy nefa izao ny kosa andininy faharoapolo azafady vereny kely ny zava-mandady rehetra zay manana elatra sady mandeha tongotra efatra de ho zava-betaveta aminareo nefa izao kosa no fihinanareo amin'ny zava-mandady izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra de izay manapingotra amin'ny faladiany hitsipihany amin'ny tany ny amin'ny zava-mandady zany izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra de ho zava-betaveta aminareo izy mandady manana tongotra efatra nefa mandady amin'ny tany izy zany otrany hoe lezara zany ohatra tsy azo hoanina zany zava-betaveta zany reny rehetrarehetra reny zany na ohatra hoe crocodile reny izy teo sady ny ambonin'ny tany reny mandeha anaty rano tsy azo hoanina reny zany ny voay zany reny le biby mandady amin'ny tany sady manana tongotra efatra no mandady zany fa eto zany ny zavatra anankiray zany de zao hoe inona ny azonao hoanina ny am'izay hoe manana tongotra efatra zay zany averiko tsara le izy teo fa le amin'ny teny gasy ohatrany somary mahiny ny zava-mandady rehetra zay manana elatra manana elatra eto fa zafady resaka le voay teo fa iny koa moa na miteny le voay tsy azosika hoanina ihany koa zay zavatra zay ny zava-mandady rehetra zay manana elatra izy sady mandeha tongotra efatra de zava-betaveta aminareo zany sady io mandady zany izy no manana elatra no mandeha tongotra efatra de zava-betaveta aminareo izy kanefa zao izy no azo hoaninareo nefa izao kosa no fihinanareo ny amin'ny zava-mandady zay manana elatra sady mandeha tongotra efatra amreo zany inona zany de zay manana ny inona izy izy de zay manapingotra ambonin'ny faladiany hitsipihany amin'ny tany ny am'ireo biby manana
ny am'ireo biby zany arak'le teneniny teo hoe ny am'ireo biby zany zay mandady zay mandeha tongotra efatra manana elatra de ny azo hoanina am'ireo ihany zany de le manapingotra amin'ny tongony izy izy hitspihany ala amin'ny tany. Ino io manapingotra io? De ny valala io. Amin'ny teny frantsay ny valala, raha amintsika malagasy ny valala zany rehefa amintsika valala daholo io na kely na ngeza io na inona ny lokony io na maitso io na mavo io na mainty io de valala zay. Ny atsika zay valala zay. Fa amin'ny atepetana ny masina de zao io valala io misy karazany izy io. Ohatra ny tenenany azy zao miteny izy hoe la sauterelle, le solame, le argole, le agape selon leur espèce. Valala daholo zany rehetra zany. Azo hoanina zay satria manana le tongotra hitspihany amin'ny tany izy zany. Fa ohatra zao zany jereo tsara nge ohatra zao any faritra Tsirabe iny rehefa tsy haiko fotoana inona izy iny fa misy fotoana zany tonga ny voangory, feny voangory eo Tsirabe eo. De rehefa feny ny voangory iny de zavatra samborinao iny koa. De andrahoina, atao sakafo, mihinana voangory ny olona. Atao sakafo fa tsy azo hoanina iny. Nga iny manapingotra hitspihany amin'ny tany iny, tsy azonao hoanina iny, donc tsy azo hoanina zany zavatra zay. Zava-maloto zany zay, zava-betaveta zany zay. Mijery tsika ny ohatra ny hoe inona koa ty atahoran'ny ankizy koa izy ty ny kafara. A Madagasikara iny lazaina hoe anti-tétanos ny kafara de hoe mihinana pour raison médicale zany hoe azo hoanina anti-tétanos. Fa tsy azo hoanina nga iny manapingotra hitspihany amin'ny tany. Zava-maloto reny, zava-betaveta reny, tsy azo hoanina reny zany. Fa zavatra hoanina zany zay fotsiny zany. Raha misy zany am'ireny biby kely reny manidina zany, manana tongotra efatra izy. Nefa sady mandady ihany koa izy. Nefa manidina izy de le manapingotra amin'ny fehany izy, hitsambikinana zany. Iny azo hoanina de iny zay ny valala ihany zay. De misy karazany maro ny valala fa valala daholo izy amintsika malagasy. Azontsika hoanina zany zay zavatra zay. 720 de ahoana izy am'le 720. Fa ny zava-mandady rehetra izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra, afa-tsy ireo de ho zava-betaveta aminareo izy. Afa-tsy ireo de zava-betaveta aminareo. Zay zany le izy. Rehefa tsy akoatran'ireo voalaza reo zany eo am'le 720 ary am'ireny de zao ny fihinanareo ny valala isan-karazany. De iny ndreo valala isan-karazany teo ny solama isan-karazany, ary ny argole isan-karazany, ary ny agabe isan-karazany. Fa amin'ny teny frantsay moa ny valala zany de zao hoe ireo voalaza rehetra teo ny valala rehetra. Fa karazany fotsiny izy misy ny sauterelle, misy ny agaba, misy ny anarany maro samihafa io. Fa valala daholo reo zany. So de hoe inona indray koa reto zavatra hafa reto fa valala karazana valala reo zany. Hitsambikinany amin'ny tany. Zay zany mikasika an'iny indray. De farany inona ny zavatra farany ihany koa hitantsika ato koa. Na ihany koa ny zavatra resahany hafa ato. Zay ny mikasika an'iny zany efa voalaza teo daholo le izy. Fa mamitana fotsiny aho zany de zao ny teneniny ato amin'ny 120 famitinana ny zavatra hitantsika teo zany. 120 de ahoana izy. Ny biby rehetra zay mivaky kitro nefa tsy mba misara kitro sady tsy mandinika de ho zava-maloto aminareo, aloto izay rehetra mikasika azo izy. 170 ary zay rehetra mandeha amin'ny faladiany amin'ny biby rehetra izay mandeha tongotra efatra dia zava-maloto aminareo, aloto mandra-parivan'ny andro izy. De raha mikasika ny vatiny de maloto. Fitiniko zany le izy teo, inona daholo le zavatra tsy azo hoanina teo. Ny biby tsy azo hoanina ny amin'ny biby manana tongotra efatra de zao hoe rehefa tsy mivaky kitro izy sady tsy mandinika de tsy azontsika hoanina izy. Raha mivaky kitro fotsiny izy nefa tsy mandinika de tsy azontsika hoanina ihany koa izy. Raha mandinika fotsiny izy nefa tsy mivaky kitro tsy azontsika hoanina izy. Ohatra tamin'izany amin'ny sakafo zay misy hitantsika tao anatin'izany ny rabitro. Izy mandinika nefa tsy mivaky kitro tsy azo hoanina. Ny kisoa mivaky kitro izy nefa tsy mandinika tsy azontsika hoanina zay.
Fa ny omby kosa sady mivakitro izy mandinika azo hoanina zany zay. Ny ondry amanosy sady mivakitro mandinika azo hoanina ihany koa zay. Am'trondro inona ihany koa zavatra resahany teo ny am'trondro. Ny am'trondro zay dia zao sady manana vombony izy manana kirany. Raha tsisy vombony tsisy kirany zany tsy azonao hoanina zany fa zava-betaveta maloto aminao zany zay. Raha manana vombony fotsiny izy fa tsy manana kirany tsy azonao hoanina ihany koa zay. Raha manana kirany indray izy nefa tsisy vombony tsy azonao hoanina ihany koa zay. Ny amin'ny vorona indray dia niteneniny teo daholo ireo karazana vorona, reto ny vorona tsy azonareo hoanina, ireo karazana voromahery, ny vorondolo, ny manavy tsy azo hoanina zany, ny autruche tsy azo hoanina zany. Ka ny amintsika moa tsisy an'izany koa zany, raha ny autruche zany tsy misy any. Fa ny amin'ny zavatra misy any amintsika zany dia ohatrany hoe ny akoho, ny gisa, ny gana, ny dokotra, ny akanga, ny vorontsiloza. Reny zany tena fohanin'ny olona any Madagasikara reny. Dia inona ny azo hoanina sy tsy azo hoanina amin'izay? Dia ny azo hoanina dia zao ny akoho, ny voromailala, ny akanga, ny vorontsiloza. Fa raha vao anatin'ilay hoe amin'ny karazan'ilay hoe ibisa zany na hoe leçon zany tsy azontsika hoanina zany zay satria nahoana? Ireo zany hoe famian'ireo zany gana, dokotra, gisa tsy azonao hoanina reo. Maloto aminao reo, tsy afaka mihinana an'ireo ianao zany. Ny voromailala azo hoanina zany fa ny gasy moa tsy mihinana an'izany. Voromailala azo hoanina. Ny papelika ihany koa azo hoanina. Tsy haiko any Madagasikara ve misy atsisy aty ampitana ny masina zao misy. Afaka mihinana an'izany, vorona zany azo hoanina zany. Dia hitantsika zany hoe inona ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina teo. Hitantsika ihany koa ny amin'ilay biby manana tongotra efatra sady mandady izy no manidina zany. Kanefa ny maninona? Tsy manapingotra amin'ny fehany ozy izy. Hitsambikinany zany. Ka rehefa tsy manapingotra amin'ny fehany izy dia tsy azo hoanina. Ny amin'ny biby kely reny zany ohatra an'ilay hoe ny anaran'ity teo kadradraka, amin'ilay hoe kafara zany, kadradraka. Hitantsika teo ilay ohatra ny hoe inona koa ilay jorery ohatra na tsy fantatro koa. Reny zao tsy azo hoanina koa reny. Sy ny zavatra maro samihafa izay mitovitovy amin'ireny zany. Fa zao ny valala ihany azo hoanina. Ny valala zany tena azo hoanina ny valala. Ny valala tena mitondra loza fa tena azo hoanina ihany koa ny valala izany. Dia amaranantsika azy zany dia zao ny teneniny atao amin'ilay andininy fa mikasika ireo sakafo ireo zany. Raha ohatra ary zany raisitsika zany ilay izy manao hoe mahandro sakafo, ohatra ny hoe mihinana sakafo ianao zany. Dia misy eo ambony latabatra eo piti-pois sy henan-kisoa ohatra zany eo. Na ataovy hoe ataovy hoe piti-pois sy henan-kisoa zany eo. Dia esorinao zany ilay henan-kisoa dia hoaninao ny piti-pois. Azonao hoanina ve zany zay? Zany hoe mifangaro zany ilay izy ohatra hoe misy zavatra azonao hoanina eo dia misy zavatra tsy azonao hoanina. Azonao esorina ve iny dia tsy mihinana an'iny ianao. Amin'ny zavatra rehetrarehetra io. Na hoe henan-kisoa sy ravitoto, tsara ilay ravitoto dia esorina ilay kisoa dia hoanina ilay ravitoto. Azontsika hoanina ve zany zay? Dia zao ny teneniny atao amin'ny andininy fa 3:30 sy ny 4:30 no vakiantsika. 3:30 sy ny 4:30 dia zao ny teneniny. Ary ny amin'ny vilany-tany rehetra izay ilatsahan'ny fatin'ireo dia aloto izay atao anatiny na inona na inona. Ary ny vilany dia vakianareo izy. Vilany-tany resahana eto zany. Ary ny hanina fihinana rehetra izay asiany rano sy ny fisotro rehetra izay sotroina dia aloto koa na tamin'ny fanaka inona na tamin'ny fanaka inona. Ary ny hanina fihinana rehetra izay asiany rano sy ny fisotro rehetra izay sotroina dia aloto na tamin'ny fanaka inona na tamin'ny fanaka inona. Zany hoe rehefa ilatsahan'ny fatin'ireo izy. Eo amin'ny andininy 3:30 izy miteny an'iny. Ary ny amin'ny vilany-tany rehetra izay ilatsahan'ny fatin'ireo izy dia aloto
izay ao anatiny na inona dia 430 ary ny anina fihinana rehetra izay asiany rano sy ny sotro rehetra izay sotroina dia aloto koa. Zany hoe raha latsahana io zany na rano na sakafo na inona zany dia maloto iny zany. Tsy azonao hoanina zany zay. Io nge tsotra nge zany. Ohatrany hoe misy fotaka eo amin'ny tany eo dia misakafo ianao dia latsaka ao anaty fotaka le sakafonao. Dia ihinana an'iny sakafo misy feno fotaka iny ve ianao? Maloto iny. Dia ohatr'izay ihany le izy satria le biby maloto zany tena amin'ny mahamaloto azy zavatra maloto. Zay ny andraisana anazy. Ka raha maloto le zavatra dia zay ny considérenao anazy hoe maloto iny. Fa tsy hoe ty azoko lasa maloto le zavatra iny rehefa nikasika an'iny tsy azo atao zay zavatra zany. Zay ny mikasika an'iny zavatra iny zany. Ka aoka zany tsika zay tsy hinan-kinam-pony. Havan'Andriamanitra tsika zany. Fa manino izy? Mametaveta ny fanahinareo izy. Aza mametaveta ny fanahinareo izy. Isaorantsika ny Tompo ny makasika an'izay tamin'ity an'ity. Voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany. Zay indray zany lesintsika tamin'ity an'ity. Ivavaka tsika re. Jehovah Andriamanitra ray io. Mankalaza anao zay midiry anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany zay tamin'ity an'ity. Gaga tokoa izay raha nahino izany tamin'ity ny tsy azo hoanina ve ny kisoa? Ahoana izany? Dia ahoana? Zavatra fihinana taloha rehetrarehetra zany tsy azo hoanina daholo. Dia ahoana dia ho mafy zany? Andriamanitra tombonao anay ny fahalalana izany fa tsy fahavoazanao anay. Ary ho fanavahanao anay zany mba tsy vitan'ny jentilisa izahay. Hoy ianao hoe aoko masina anareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Ka izay fa nanavaka anareo tamin'ny jentilisa hoy ianao. Manamasina anay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Dia aoka ny fanahinao hiasa ao anatinay ray tanteraka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Izay indray fotoanantsika tamin'ity an'ity ary. Dia raina sy ankalazaina ny Tompo. Aleloia. Baibai daholo indray dia manaraka indray. Mandra-piona.